nisy moa le fitenenana nataon'ny filohan'ny antenimeran-dolona hoe raha tany-tandalàna sika dia misy lalàna mifehy amin'izany fanaovana fanetsiketsehana zany. Ka ekenay mihitsy zay fa izay koa dia mametsaka hoe raha tena tany-tandalàna marina isika dia misy lalàna mifehy amin'ny hoe fandroahana mpiasa sy ny fitantanana ny mpiasa. Ka aoka tsy atao dika vilana ny fampiarana ny lalàna, tsy atao tahaka ny fitaribaty vilam-bavaka zay metimety amin'ny fanjakana ihany no atao hoe tany-tandalàna, fa rehefa tsy metimety aminy dia tsy tanterahana. Ka izay dia mbola mamerina ny fitakiana fa tsy mety, tsy manara-dalàna ny nandroana ny mpiasa tao amin'ny SMMC Poriny Toamasina izay efa nangatahanay fiaonana tany amin'ny tompona amin'izay Kristina Ambaratongana izay milaza hoe ilaina ny fampidiniana kanefa mandraky ity ny androany ohatra ny resa-drivotra, ohatra ny fampanantenana pokaty fotsiny izany filazana hoe fifampidiniana izany fa ohatra izay tia ny fanjakana taony ihany no tanterahana. Ka tsy mety, tsy manara-dalàna ny fandroana ireo mpiasa ireo. SMMC Poriny Tabatavy, eo ihany koa ny tao amin'ny Ambatovy, Serita Ambatovy. Raha antsika mahita ny ao amin'ny Hermady rahateo izay efa nisy didy na ny Ambatovy na ny ao amin'ny Hermady efa nisy didy navoakan'ny Conseil d'État sy ny any amin'ny tribunal administratif izay tsy misy fampiarana. Iza ny tompona andraikitra ny fampiarana ny lalàna? Ao anavy ny fitondram-panjakana ny tompona andraikitra ny fampiarana ny lalàna. Ary ny lalàna navoaka tsy hoe amin'ny alalan'ny mpiasa na le mpampiasa na amin'ny alalan'le inona moa le mpitsara, fa amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy. Ka noho izany dia mbola takinay raha tena tany-tandalàna marina isika ny famerenana, fampiarana zany didy mpitsarana zany ary famerenana an'ireo mpiasa ao anatin'ny amin'ny araky ny didy mpitsarana izay mivoaka zany. Tenenay manokana ny ao amin'ny Poriny Tamatavy fa tena misy fanapara-pahefana ny opapany nataon'ny tompona andraikitra ao anatin'ny Poriny Tamatavy amin'ny fampifandroana an'ireo mpiasa ao anivon'ny SMMC ireo. Mitaza-potsiny ve inona ny andraikitry ny ministeran'ny asa ao anatin'izany, inona ny andraikitry ny ao anatin'ny fitondram-panjakana ao anatin'izany? Efa misy fitarainana marobe fanangonantsony nataon'ny vahoaka ny Toamasina mikasika amin'ny fanapara-pahefana ataony tompona andraikitra ao anivon'ny Poriny Toamasina io. Kanefa ny mandraky ity ny andrana tsy misy fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana. Izany rehetrarehetra izany no mahatonga ny fikorotana eto Madagasikara koa fa tsy misy olona manakorotana fa vokatry ny zavatra fitantanan'izany ihany ary mahatonga ny korotana eto. Ka izay any ohatra mivaikana zany kasika ny olana mpiasa eto Madagasikara.